Miarahaba antsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano indray a ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro ny vahintsika tao anatin'ity fandarana ty ahafahantsika mifanakalo hevitra sy mamakafaka ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao. Miarahaba anao Andriamatoa sekretera jeneraly tonga soa tamin'ny fandarana dinika. Ya, miarahaba Joël, miarahaba ny teknisianina rehetra ihany koa ary indrindra miarahaba antsika vahoaka isa-tokantrano izay mihaino sy manaraka zao fandaharana dinika zao. Miarahaba to. Anomboantsika ny famakafakana avy hatrany sy ny fifampizarana vaovao Andriamatoa sekretera jeneraly nisy hetsika maromaro tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay karakaraina tokotiko Madagasikara tafiditra anatin'ilay hoe redynamisation mandeha moa ny commentaire indray amin'ny tambazotra-tserasera sy eny amin'ny fiarahamonina eny efa mivonona hiatrika fifidianana ve ny antokotiko Madagasikara inona sy inona daholo zany no azontsika hoentina manazava reny hetsika isan-karazana satria saika isan-kerinandro dia misy hetsika foana tato ato. Marina tokoa fa maro ny hetsika atao zany zao isan-kerinandro eo anivon'ny antokotiko Madagasikara. Ary ny fanontaniana dia hoe inona ny antony reny hetsika ireny. Tsara ho faritana aloha zany ety am-piandohana fa ao anatin'ny antokotiko Madagasikara dia misy ny sokajin'olona rehetra. Ao anatin'izay misy sampana natokana ho an'ny vehivavy fotsiny misy ihany koa natokana ho an'ny tanora fotsiny ary misy no ho an'ny ataontsika hoe ny olom-pirenena rehetra izay ao hiditra ao anatin'ny mpikambana tsotra fotsiny zany. Reo rehetra reo zany dia samy mihetsika amin'izao fotoana izao manao ny hetsika maro isan-karazany. Somary niseho matetika ary somary hitantsika matetika amin'ny fahitalavitra. Ny antony no ilay valana aretina teo izay tsy nahafahana ny hetsika mihitsy dia somary tara zany vao nanomboka indray ny antoko miverina ao anatin'izay redynamisation zay dia somary mihazakazaka kely zany le fotoana dia manenjika an'izay fotoana somary tery zay ihany koa zay. Marina tokoa ny fanontaniana hoe inona ny antony ireny miomankomana amina fifidianana ve amin'ny antoko politika dia antony iray lehibe voalohany aloha mba ahafahanao mitondra ny fampandrosoana na ahafahanao mitondra ny vinanasanao rehetrarehetra vinam-pandrosoana rehetra zany ho an'ny firenena dia tsy maintsy ilaina ny azahoanao ny fahefana zany mba ahafahanao manatanteraka an'izay dikan'izay tsy maintsy anao zany ny fomba mba ahafahana miverina eo amin'ny fitondrana fiomananao anatin'ny fifidianana zany mazava ho azy zay antony anankiray fa ny hetsika izay ataonay ao anatin'le redynamisation dia misy zavatra maromaro misy processus mantsy le izy dia misy étape maromaro zany no atao anatin'le izy misy aloha zany voalohany ataontsika hoe rassemblement ho an'ny mpikatroka rehetra na réconciliation satria tsy afenina ary tsy mahamenatra zany hoe mety nisy disadisa teo aloha ho an'ny génération mifandimby mety nisy olona sanatry mivava frustré na misy alahelo dia miverina indray mandeha aloha miresaka hoe inona ny tena antony ahoana ny tokony atao andaontsika le firenena nyjerena dia andao hiaraka indray mandeha aloha zany iny zany ho an'ny antoko fotsiny fampitambarana zany fampitambarana ny hery ao anatin'izany koa moa ny fampidirana mpikambana vaovao zay zany le sokajiny le niteneniko teo hoe ny droit politika nasionaly eo anivony antokotiko Madagasikara no miandraikitra an'izay manokana mihitsy aloha ny fanaovana an'izay zavatra rehetrarehetra zay midina eny fotony eny midina any amin'ny faritany midina any amin'ny faritra mametraka ny olona zay andraikitra ny redynamisation eny ihany koa zany ao anatin'izay ny recensement fa misy koa sampanao araka ny teneniko teo natao ho an'ny tanora fotsiny indray aloha zany zao dia mihetsika ihany koa ny tanora zany zao mba misy sokatra tsoatsiny atao hoe team académie zany zany hoe isy fampianarana ho an'ny tanora ao dia ny cible ao anatin'io moa zany dia ny tanora rehetra mihitsy inona ny tena antony anaovana an'izay tanora tena maro anisa eto amintsika tsy ho avahako hoe lahy na vavy fa ny tanora ary tsika population jeune zao tanora zany ny tena betsaka ny zavatra misy zatra miseho nefany ny tanora dia tena tsy nibe azina mihitsy eto amintsika anaraka ny toetra raha-pirenena indrindra iresaka politika fa lasa ny politika eto amintsika lasa ohatrany hoe efa ao anaty cercle hoe natokana olona ohatr' zao ihany manao politika ary tsy fantatry ny tanora mihitsy sokajina toko vitsivitsy ary tsy fantatry ny tanora mihitsy hoe misy fiantraikany aminazy nefany amin'ny fiainany mihitsy ny resaka politika satria araka ny lazaiko anao teo hoe ny ahafahana mitondra fampadrosoana ny vinanao rehetra
de tsy maintsy ny miafara amin'ny fahatongavanao eo amin'le toerana aloha zay ianao vao afaka mitondra an'izay fampandrosoana zay ny mahatonga anay zany manentana ny tanora de n'izao hoe mila fantany aloha hoe raha ohatran'izao ny firenetsika ary mila fantatry ny olona rehetra mihitsy zany tsika zao a resahana foana fa mijalona ny vahoaka manitra ny vahoaka sahirana ny vahoaka fa mila fantarana hoe tsy tonga ho azy zany raha ny firenena amin'ny akabeany ny jerena raha ny arenakibony tany ananatsika ny valanjavaboary isan-karazany na manosy atsika fotsiny ny fananatsika ny ranomasina manodidina atsika zay tena hoe arena be eo atsika tsy tokony ohatr' zao mihitsy ny toerana misy amin'ny firenetsika zany na ny toerana misy ny vahoaka malagasy zay tena hita hoe tsy mendrika ny zavatra iainantsika amin'izao mihitsy fa matotsika tafapetraka amin'izao toerana zao de misy antony inona ny antony mahatonga atsika ohatran'izao manintsika mahantra mila mamaly an'izany rehetrarehetra zany ary ao anatin'izay ny tanora ary raha zay raha ny zavatra misy mahafantatra an'izay anton'izay inona ny adidiko andraikitro inona ny adidin'ny tanora inona ny adidin'ny olom-pirenena rehetra manoloana an'izay zava-misy zay ahafahana miala ao anatin'izay fahantra an'izay zay zany ny antony ny anabeazana ny tanora mihitsy de n'izao hoe samia mandray andraikitra samia mba manaraka an'izay toedra raha-pirenena zay mahafantatra ny zavatra rehetra tokony atao ihany koa zany mba tsy ho janona mpitazana fotsiny ny zava-misy eto amintsika na misubira fotsiny amin'ny fanapa-kevitra zay totsika hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy tokony iainantsika zany fa misy mpitondra mandray fanapa-kevitra de lasa tsika rehetrarehetra ny victime ao anatin'le izy de fanabeazana mihitsy zany no atao ao anatin'izay efa hitanareo taratra ave hoe maro ny tanora mety ovosarika ao anatin'izay fomba fijery vaovao zay satria tatoato tokoatrany any de ohatrany hoe maro amin'ny tanora no lasa ohatrany hoe ankila be ao amin'ny raharaha politika de betsaka ny kivy sy hoe tena tsy te hiditra mihitsy ary mety hisy fiatraikany nefa ny any amin'ny fifitianana manaraka izay hoe tanora miravoravo tanana zay de amin'izao fotoan'izao manaona ny fahitanareo anazy le izy joel faresen-dahatra no mitondra anazy ary ianao zany rehefa resy lahatra dia afaka mandresy lahatra ny hafa za zao teniko anao amin'izao taonako zao mirotsaka tanteraka mihitsy amin'ny resaka fanaovana politika satria fantatro tsara ny enjeu ao anatin'le izy inona no enjeu raha mandray andraikitra raha mandray an-tanana ten'izao ary inona no mety vokany raha miravoravo tanana fotsiny fa tsy hanao nininina zay zavatra zay no misarikana ao anatin'ny antoko-tiako madagasikara ny safidy ny antoko-tiako madagasikara antoko politika antoko-tiako madagasikara noho ny foto-kevitra hijoroana zay zao amin'izao fotoan'izao de miezaka mihitsy mamerina ny tantara rehetrarehetra ho an'ny olo-pirenena rehetra mihitsy indrindra ho an'ny tanora taizany vanimpotoana netim-bohany zany antoko politika tiako madagasikara zany inona ny netim-bohany zany tamin'ny voalohany inona no foto-kevitra sy ny lalatsaina nitondranany zany de aiza ho aiza zany amin'izao fotoan'izao raha mahafantatra an'izay daholo ny tanora sy ny ataoko hoe ny olo-pirenena miova mihitsy ny fomba fijery satria io antoko io nezahana ny pitehana mihitsy ny folohan' zany antoko zany ny diabolisena mihitsy ane zany tamin'ny fotoan'andro hoe zany andro matoa maro karavalymanana zany ohatran'izao fa raha tena tafapakany amin'ny olona rehetra hoe inona le lalatsaina tsy zavatra vao namboarina taty oarina fa zavatra efa niainana mitantara le izy dia miova ny fisainany rehetra ka mantena ianao hoe lina am'izany ve ny tanora adidinay zany andraikitray aloha zany zay efa tonga saina sy mahatsapa ny zavatra misy no misarika ny rehetra efa misy zany zao no efa vonona manaraka aloha de ireo indray zany no miparitaka any amin'ny toerana sy ny sehatra misy anazy manazava an'izay an'izay araka ny teneniko teo moa misy ny formation zay ho atao ao anatin'le ataontsika hoe team académie ampianarana ny tanora mihitsy hoe inona ny atao hoe antoko politika inona ny antom-pisiny zany antoko politika zany fa maninona tsika ny tsy maintsy manao politika ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao mantsy ny politika iainantsika amin'izao zany raha eto Madagasikara manokana tena lasa ataontsika hoe politika maloto ve sa inona ny filazana an'izay zay ny sary aseho an'le izy satria ny zavatra misy eto amintsika zany zao nataoko fotsiny areo hoe ny resaka demokrasia tsy voaja mihitsy zany ary satahoran'ny olona zany ny manao an'le resaka politika ary zay nataoko hoe lasa ohatrany hoe voatokana ho anasokajin'olona sy antokon'olona fotsiny na antoko politika fotsiny le fanaovana politika eto satria ny antony de be de be ny intimidation mandeha za zany zao raha miteny zavatra anankiray de
miainga ny intimidation firyfiry moa ny atao hoe katraina ao anatin'ny resaka fanaovana politika fotsiny firy ny antsojay atao amin'ny olo-pirenena zay maneho hevitra fotsiny na tsy mitovy hevitra mbola ho resahantsika rehefa aveo ny makasika ny Antananarivo renivohitra ny ao amin'ny lapan'ny tanàna mbola raha mananam-pahampotoana ho resahantsika kely fa zany misy zany eto amintsika eto am'izao fotoana zao tena ataontsika ohatra ny hoe rivotra mitsoka mihitsy manapotika an'ilay ataontsika hoe fanaovana politika ary tena manimba ny sain'ny vahoaka malagasy mihitsy zany ao anatin'io resaka politika io de anjaranay zany zao ny manazava ny sain'ny rehetra hoe izy ity ane tena mila fiaraha-mientana antsika rehetra izy ity ange tena zao ane ny tena atao hoe politika inona ny tena tokony hijoroantsika zany manoloana an'izay zavatra zay ny atokotiko Madagasikara moa andriamato sekretera jeneraly anisan'ny mpikambana eo anivon'ny RMDM mifandray ve zay zahatra fanazavana no entinao teo izay sy ny mikasika ny fekevitra zay ndraisy ny RMDM herinandro vitsivitsy lasy zay anisany hoe tena misongadina ndray tadidiny olona voalohany moa hoe ny fitakina ny fialan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao sy ny fidirana anatina repoblika fadimy izay andrasana amin'izao fotoana izao hoe ahoana moa ny fomba natanterana an'izay zany ny fantaniko zany hoe misy ifandraisana ve zay fanazavana no entinao zay sy reny fekevitra ny raisiny reny ny antoko tiako Madagasikara antoko politika tiako Madagasikara de voalazanao teo anatin'ny RMDM mpikambanao zany nanao ny fikoanando nasionaly iny ny RMDM tao anatin'iny ny team ary niarana moka ny reny tsokevitra rehetra reny zany hoe feo ny raisan'ny rehetra zany reny apatrahiviko ihany tao anatin'io nisy ny ataontsika hoe mpikambana ao anaty antoko politika maro tonga atao misy vondrona olona atao misy ny société civile tonga atao misy ihany koa syndicat tonga atao feoana fanoerana maro zany namola volany reny namoahana ny reny tsokevitra reny dikan'izay zany tao anatin'ny reny ny team ary de miray feo amin'ireny zavatra reny zavatra tenerana zany reny misy ifandraisany mihitsy ny zavatra nyresahako teo sy ny résolution ndraisina fekevitra ndraisina tao anatin'ny an'ny RMDM mihitsy satria raha antsika mahita sy raha antsika mahalalana ny ataontsika hoe fanitsakitsahana amin'ny verimberina ny lalam-panorenana misy eto ary zany de hitakina ny fialan'ny filohan'ny repoblika sy ny anivana ny lalam-panorenana zay ny tena votoatin'ilay izy satria ny zava-dehibe voalohany aloha ary ndradradradrain'ny filoha tamin'ny fotoan'andro mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy de ny tena hoe ilaina ny manaja ny lalam-panorenana io ny mampifamatotra ny mpitondra tsy ny vahoaka malagasy zay no natonga n'ireny fanafekevitra ny raisiny reny hoe na ianao ny teny ny nina ianao tamin'ny vonany ray fitondrana na mbola tsy teo amin'ny fitondrana ianao ny teny fa ilaina ny manaja an'izay ka rehefa ohatra tsy tena ataonao le izy ary hita mihitsy zany rehetrarehetra zany hoe tsy mifanaraka an'izay ny fanarahan-dalana amin'ny akapobeany mihitsy de zay no fitakina fa mifandraika an'izay ny fahitana an'izay zavatra misy eto amin'ny firenena zay mihitsy ataontsika hoe ny mpitondra amin'izao manome an'izay sary manitsakitsaka lalam-panorenana ny sary manao an'izay intimidation maro isan-karazany zay ny mahatonga anay hoe tsy maintsy mihetsika koa tsika manabe ny olo-pirenena ahafahany mandray andraikitra sy mijery ny adidy sy andraikitra tandrify azy de miara mijery miaraka inona ary zany ny tokony atao manoloana an'izay zavatra misy zay zay no ataoko hoe ny fanabeazana aloha zany zao ny tena imasoanay mafy mihitsy ankoatra ny fandresen-dahatra ny mpikambana hiditra ho mpikambana rehefa masaka ara-potokevitra izy hoe mety aminazy le fotokevitra hijoroan'ny antoko de miditra ho mpikambana izy ankoatra zay de ny fanabeazana mihitsy amin'ny olo-pirenena rehetra zany satria potika mihitsy hoa le izy eto amintsika ohatrany misy rivotra mitsoka mihitsy zany anapitehana ny resaka fanaovana politika eto amintsika de anjaranay indray zany manohatra an'izay sanatria mivava ataoko ohatrany hoe fanabadona ny vahoaka malagasy mihitsy ane ny zavatra misy am'izao hoe tena ohatrany hoe fanabadona satria isika zany zao tena sahirana ao anaty fiainana be dehibe na ny sakafo hoanina raha tsisy be dehibe na ataoko hoe nampianatra ny zanaka sahirana ahoana nahitana fidiram-bola androany indrindra am'izao fidiran'ny mpianatra ao kely de kely zany tena miteny anao azy oela kely de kely ny fotoana hahafahan'ny olona mieritreritra sy misaina tokoa hoe inona ny antony zao fahatrako zao tena tsy presque efa tsy hisy ary zany tsisy eritreritra an'izany kory fa de ohatrany hoe efa mamy fotsiny tsika hoe fa de efa mafy ny fiainana samy miaritra an'izay nefa misy mpitondra
tokony manana ny lakile mamahany zay olana zay fa isika vahoaka isika tanora isika rehetra lasa tsy mahatsapan'izay intsony hoe misy ange teo ny olona matony fidina nisy tokony ameny teo a zay ny atao hoe contrat social tokony tsy maintsy tanterahany zay ny antony fidianana azy fa isika lasa mama ao anatin'le fiainana tsy mahatsapan'izay intsony zay ny ataoko hoe ohatry ny abadona mihitsy ny zavatra iseo mety aoriana kely eo hozaraina zavatra fotsiny indray ny vahoaka de adiny zao fijaliana zao mitehaka indray rehefa avy eo zay le politika ratsy zay ary zay le tsy mendrika atsika fa miteraka atsika mihemitra anaty fahantrana foana de zay zany no adidinay manazava ny sain'ny olona rehetra mahakasika an'izay zavatra misy hoe tsy fankahalana olona zany sanatriany vava fa tena hoe mila tonga saina mila conscient zany ny rehetra amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao mba rehefa tonga ny fotoana andraisan'ny fanapahan-kevitra na rehefa tonga ny fotoana hifidy zay olona tokony hitantana amin'ny firenena mba tena tonga saina tsara izy fa tsy mama ao anatin'izao fiainan'izao fotsiny a de tsy mahafantatra nininona akory zay zavatra resahanao zay a anisany hoe miteraka ahiahisady ho an'ny mpanaraka vaovao sasany mikasika ny fifidianana zay mety ho avy satria hita taratra ohatra tamin'ny nametrahana ny gouvernement tafarany teo a fa ny olona zay hoe mety hikarakara ny fifidianana de natao a zay olona tena hoe akaika mpanolontsaina raha-politika ny filohan'ny repoblika farany teo a izay mampimenimena ihany koa ny administrateur civil satria tsy avy eo amin'ny zareo a le olona napetraka ho ministry ny eo anivon'ny aty tany le vahoaka mahantra mety ho tambazana volana ho tambazana sakafo a de miova ny fomba fifidiny etsekilan'izay a efa olona akaiky ny fitondrana akaiky ny mety ho candidat ny fitondrana amin'ny zavatra zany nefa napetraka eo anivon'ny ministère ny aty tany tsy mety hiteraka ahiahy be amin'ny fiatrehana fifidianana ve zay andremboto secrétaire généraly atsoatso satria rotoinao de efa ao anatin'ny ambiance ny fifidianana ny Madagasikara zay zavatra zay Joël tiako navoakanao mihitsy zay resaka zay ny zavatra ohatra ireny a misy a ataoko hoe anisan'ny stratégie apetraky ny olona sasatsasany ataoko hoe olona mahazo fahefana amin'izao fotoana izao a no mandeha amin'ny saintsika vahoaka malagasy mihitsy tena hoe le mena mihitsy sika amin'ny zavatra rehetra zay ataony ohatra amin'izany ny fametrahan'ny olona ianao zao vao nametraka izy a ny ataontsika hoe ministeran'ny aty tany teo de kivy ianao hoe de tsisy zavatra tsony amin'ny fifidianana zany fa de fa olona mpanolontsaina anazy ve na manendry izy ny mpikambana eo anivon'ny ACC de fa kivy ianao reo ihany ny tsara ny fitsarana ny manendry izy mpikambana eo anivon'ny seny de kivy ianao zay zavatra zay nefa ny mila toheritsika ary zay ny mila nanantsika heritsaina hoe mialohan'ny fifidianana isika misy zavatra tokony fanovana lehibe zay tsy maintsy erahan'ny rehetra atao mila mahazaka manohatra n'izay zavatra zay zany tsika hoe le saintsika mihitsy ny mba tsy ho kivy mialoha satria zay ny tanjony zay ny teneniko anao hoe alemena mihitsy ny vahoaka satria reraka ny sainao tsy afaka eritreritra ininona ntsony ianao de mieritreritra fotsiny hoe intouchable reo rehetrarehetra reo tsy afaka atao nininona fa de tsy maintsy manaikitsika zany satria efa zao dika lasa iraviravy tanana ny vahoaka zany amin'izay fotoana zay fa zay no mahatonga anay aty amin'ny côté anay manazava ny olona rehetrarehetra hoe zao ny adidinao a zao ny andraikitrao zao ny atena atao hoe politika zao ny atao hoe politika madio inona ny antom-pisiny zany atoko politika ary zany no mahatonga ny anaran'ny atoko politika antokotika Madagasikara tsy niova hatramin'ny namoronana azy hatramin'ny androany satria foto-kevitra sy manana vinapapandrosoana izy a hoentina ho an'ny firenena fa tsy natao a hitediavana seza fotsiny akory de zay zany no ampianarana ny rehetrarehetra zay zany azo sorohany io rehefa hoe voentana ny olona sy azo sorohana mihitsika azo sorohana zay zany zao matoa mandao an'izao fiteteza-paritra maro isan-karazany zao a manao an'izao hoe fanaitanana ny olona zao andraikitra eto anivon'ny firenena satria ange mampanaelo ane Joël hoe tsy ny olona ny manao politika ihany no vitsy fa ny olo-pirenena mihitsy tsy mahanaraka an'izany ntsony jereo ny taux de participation atsika amin'ny resaka fifidianana tsy hitaitra amin'izany ntsony ny olona noho ny antony be dehibe resahanao teo misy ny candidat vao candidat izy de efa miteny izy hoe tsy maintsy lany a tsy maintsy zany filoha eo ao anatin'izany ny fampidirana fitaovam-piadiana maro isan-karazany zany karazana fa alefany amin'ny sainao zany hoe tsisy ninona azy atao vitsy ny olona tonga mifidy sisany rehefa aveo satria na hifiditsika na tsy hifidy lany ihany io mandeha koa zao ny fametrahana olona de ohatr'izay foana le izy
dia izay zany tsy maintsy miezaka manazava ny sain'ny olona ary akoatra n'izay ezaka manazava ny sain'ny olona zay a be dia be ihany koa ny ataontsika hoe zavatra hafa azo resahana zany a zay hoe mbola ho avy amin'ny fotoana manaraka inaviny dia marisa tokony atao entina manatateraka any résolution napetraka teny amin'ny niarahana tamin'ny RMTM reny hoe ahoana ny fomba entina manataterahana azy ahoana ny tena tsy maintsy isian'ny fiovana aloha na fanovana mielohan'ny fifidianana mba atonga ny olo-pirenena rehetra azoto andray anjara sy hijery manokana indray na raha-pirenena fa tsy sanatria kory hoe mandeha ny fifidianana am'izay anina eo dia hitsangana indray tsika rehefa avy hoe tsy mety ny fifidianana atao iny zay zany atao anivon'ny antoko politika antokotika Madagasikara dia mitena antsika vahoaka malagasy mihitsy hoe mielohan'ny fifidianana mihitsy isika dia misy fanovana tsy maintsy tokony ho atao fa tsy ao aorianany fifidianana itsontsika vo hitaraina raha misy zavatra tsy mety fantatra tsara satria anao anisan'ny victime tamin'ny resaka fifidianana tamin'ny fifidianana be ny tanàna ireny andriamato secrétaire général dia iresaka momba ny commune Antananarivo renivohitra isika mazava ho azy satria sady fantatrao tsara le nisehatra amin'ny secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara anao koa misy mpikambana eo anivon'ny antoko mpanolontsaina eo anivon'ny tanàna amin'izao fotoana izao a miaraka amina mpikambana vitsivitsy avy amin'ny fikambanana sy atoko sasa moa takino ny be ny tanàna sy ny préfecture ny fanalana anazy ho mpanolontsaina inona ny ao ambadika an'ireny hitantaratra anaty reny tsy fanaran-dalàna ny fanitsaka tsarana demokrasia sy ny sisa zay teneninao zay faran'izay mihitsy no izy hoe hitantaratra ao anatin'ireny ny tsy fanarahan-dalàna ary eto amintsika eto zany misy mpitantana mieritreritra mihitsy fa ambonin'ny lalàna izy ary ny lalàna amin'izao fotoana izao teneniko anao fa ny lalàna amin'izao fotoana izao nge lasa entina hanerena ny olona tsy tiana fotsiny sisa na entina hanerena ny ataoko hoe tena vahoaka majinika ny tena victime firifiry moa ny ataontsika hoe vahoaka malagasy na nangalatra tapampanjaitra ara dia efa migadra nefa ny firifiry ny ataontsika hoe firy kilao ny volamena nanjavana tsy hita manahoana ny raharaha écran plat rehetrarehetra reny zao vao nivoaka ny tatry ny bianco reny mbola ao anatin'ny fanadihadiantsika hatramin'izao fa nefa ny rehefa misy olona anankiray mifanohatra amin'ny fitondrana haingana dia haingana ny fitsarana rehetrarehetra manameloka an'iny olona iny ary ataontsika hoe hiarany sazy avy hatrany le olona manontany ianao hoe mety misy tsy fanarahan-dalàna ve teo anivony tanàna Antananarivo zay ny teneniko teo hoe mety misy olona mihitsy mieritreritra hoe ambonin'ny lalàna ary io lalàna io eritreretra no atao fitaovana hanerenana zay olona tsy tia azy tiako ampahafantarina ny vahoaka malagasy aloha inona marina aloha ny tena zavatra misy marina makasika ny fanalana n'ireo mpanolontsaina ny tanàn'ireo inona no tena anton'izay zavatra zay ny zavatra nisy dia nisy ny fiantsoana fivoriana zany a teo anivon'ny tanàna Antananarivo fiantsoana ny mpanolontsaina zay ny anton'ny fitoriana ataon'ny be ny tanàna hanesorana anazy ireo zany sy ny préfet hoe tsy nanatrika n'ilay fivoriana intelo misesy ny mpanolontsaina dia azo esorana isika tsy hivoana amin'ny lalàna fa ny ao anatin'ny lalàna aloha zany a azavaiko amintsika mponina Antananarivo renivohitra satria reny fivoriana eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra reny dia voafaritry ny lalàna reny reny zany tsy hoe te hampiantso fivoriana ny roanina ny maire na ny président conseil municipal dia mampiantso fa araka ny lalàna ny anaovana azy misy ny atao hoe session ordinaire ary misy ny atao hoe session extraordinaire indroa ihany zany ao anatin'ny taona ny misy ny session ordinaire zany hoe fivoriana ara-potoana zany zay zany no etsoana azy indroa ao anatin'ny taona ny voalohany amin'izany dia ataontsika hoe ao anatin'ny enim-bolana voalohany anaovan'ny exécutif anaovan'ny exécutif atatitra zany ny zava-bitany nandrindra ny tamin'ny taona lasa ary ny ao anatin'ny voalohan'ny enim-bolana faharoa ny session ordinaire ray faharoa dia ny fanaovana ny ataontsika hoe budget primitif ho an'ny taona ho avy zany fanamboarana ny budget ao amin'ny isam-bolana amin'izay kosa nefany afaka mampiantso raha arakaraky ny raha ilaina zany afaka mampiantso fivoriana ny maire sy ny PCM zay le session extraordinaire zany zay fa voafaritry ny lalàna kosa nefany hoe indray mandeha ihany isam-bolana indray mandeha isam-bolana ary tsy mihoatra ny 3 andro farafabetsany
atao anatin'ity lalàna ity zay atao anatin'ity loi 2014/020 ity zay engavinan'ny mpitantana rehetrarehetra moa amaky anazy fa ao anatin'ny article 74 ao anatin'io any manazavany zay ataontsika hoe session ordinaire 2 fois par an zay a de ao anatin'ny article 83 manazava fotsiny ndray ny session extraordinaire zay milaza fa indray mandeha isam-bolana ary tsy mihoatra ny 3 andro isaky ny session de raha ao anatin'io session extraordinaire io zany na ordinaire le maire no le conseiller no atsonao ka tsy tonga tsisy motif valable de zay izy no azonao ataontsika hoe irosona any amin'ny fanalana azy amin'ny mampanolotsaina azy fa ny zavatra misy eto Antananarivo renivohitra de ao anatin'ny ray volana ny maire sy na ny PCM no mangataka session indroa zany na le 3 andro tsy voaja fa indray mandeha no voafaritra ny lalàna na le 3 andro tsy voaja fa hitarina le izy nefa indray mandeha ny lazay ny lalàna mahafantatra an'izay lalàna zay ireo mpanolotsain'ireo zay tsy antokotiko Madagasikara irery fa misy combat ao anankiray ary misy any madame Clémence mahafantatra an'izay hoe indray mandeha antsika ny tokony manao session extraordinaire ao anatin'ny ray volana ary tsy mihoatra ny 3 andro dia manda zany ny mpanolotsaina hoe tsy mety io fivoriana io ary efa nisy ny fangataham-panazavana nataon'ny PCM na ny président conseil municipal zany hoe fa naninonareo ny tsy tonga tao anatin'le fivoriana zay efa fantatra fa tsy tokony ho anatrika an'le fivoriana satria tsy ara-dalàna le izy mbola namaly ireo mpanolotsain'ireo hoe zay tsy ho tonga noho izao antony zao de mazava fa nazavaina araky ny lalàna le izy rehefa tena tonga am'izay zany tokony hoe analana an'ireo mpanolotsain'ireo de tsy anjaran'ny PCM mihitsy akory no mitsara hoe valable sa tsy valable ty réponse na demande d'explication nataonao ty fa entiny eo amin'ny fivorian'ny conseil zay ny lazain'ny article 95 hoe rehefa tsy manana ny légitime sy hoe valable ny reconnu par le conseil ozy izy le valiteny zay vao irosona any amin'ny fanalana le mpanolotsaina tsy misy nefa ny session hatramin'izao nitondrana ny rarahan'ireo mpanolotsain'ireo hoe reto nisy mpanolotsaina tsy nanatrika fivoriana intelo nangatahana mpanazavana dia tsy de reto mivaly teniny ka oentiny eto amintsika mpanolotsaina zay le conseil zay hoe entiny eo amin'ny conseil oentsika valable ekena ve reto sa tsy ekenana manana légitimité any reto mpanolotsaina reto sa tsy amarinina mitsangatanany zany zay ianao vao miroso any amin'ny fanalana n'le mpanolotsaina raha ohatra ka tena tsy ara-dalàna raha ohatra ka tena hoe tsy manana ny légitimité any tokoa le valitenin'le mpanolotsaina fa zany rehetrarehetra zany midingan'ny maire sy ny PCM sy ny préfet daholo fa avy hatrany fotsiny izy de mandray atendrony hoe tsy mivoriany telo ianao dia alana ianao mankany amin'ny tribunal administratif zay ny teneniko anao hoe manao fitaovanao lalàna fotsiny ampahandalàna entina anatanterahana ny zavatra tiana atao zay ny mahakasika ny atao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra zahay zany zao manoloana an'izay zavatra zay de manao ihany koa zay manana ny ataontsika hoe équipe juridique moa ny eo amin'ny team zany zao ho an'ny mpanolotsaina team fotsiny manohy ihany manaraka ny raharaha ihany koa zany any anivon'ny tribunal administratif ary zay ihany koa de manao ny fitoriana iny mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna zay ataon'ireo rafitra ny teneniko teo na ny PCM na ny maire na ny préfet inona ny mety hotohiny andriamatoa secrétaire général satria nisy fivoarana kely ihany ve le raharaha tatoato ohatra eto zany tsika de miara miandry aloha zany zao miara-miandry hoe inona tokoa zany zao no avoaka ny tribunal administratif manoloana n'izay zavatra rehetrarehetra zay fantatra hoe oviana very zareo no mety handray ny fanapahana ao anatin'io raharaha io ao anatin'ny 10 jours aloha no voalaza zany mila misaisiran'ny tribunal administratif zany zahay ny ao anivon'ny team sy ny ao amin'ny mpanolotsaina zany de efa nanao an'izay zahay fa ny instruction ivoaka ao anatin'izay 10 jours zay de eo tsika miara-mijery hoe raha zay ny fanazavana nentina teo lalàna ny resahantsika de inona mety avoaka ny tribunal administratif koa manoloana n'izay zavatra zay
endrika isehoan'le hoe jadona daholo ve zany re matoa secrétaire général satria efa matetitetika ny atoko tiako Madagasikara na ny filompanorona na ny birao na ny atoko mpanomitra sasankioma mametraka an'izay foana hoe tena miditra ao anatina jadona Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy ahitana taratra kely an'izay hoe io endry zavatra eo anivon'ny tanàn'Antananarivo tsy hovaliko ianao hoe ao anatin'ny jadona ve zany zay sa tsy jadona endrika jadona ve zay zay lalana hita an'le mpitantana hitondrana anazy aloha anatanterahana ny zavatra tiany atao fa tena tokony fantaritsika inona moa le tena zavatra tiany atao zay zany ny fantaritsika aloha fa ny lalana ho atongavana amin'izay io zavatra ataony io ny zavatra tena tiany mpitondra atao ataoko hoe ny mpanao politika nahazo fahefana amin'izao zany ny zavatra tena tiany atao de ny tsy andrenesana feo afa-tsy ny feoany ihany mipaikany amin'ny vahoaka zay ihany ny zavatra tiany atao zay ka ninninona zany zavatra miseho sy ny fahefana eo ampelantanany de ataony daholo zay zavatra zay mba ahafahany atongavana amin'izay tanjon'izay hoe feo tokana noen'ny vahoaka mipaikany amin'ny sofin'ny vahoaka zay hoe mandroso ny firenena mandroso Madagasikara mandroso Antananarivo zay ihany ny tia noen'ny vahoaka zay ka raha misy feo mifanohatra amin'izay satria mazava ho azy ny mpanolotsaina ty mpanohatra miteny ny zavatra tsy mety mikritika fantatritsika fa ny mpanolotsaina komba ihany koa manana ny heviny miteny ihany koa izy matetika manohatra ny zavatra ataon'ny ben'ny tanàna amin'ny tsy fanarahan-dalàna maro isan-karazany i madame Clémence Raharnirina moa efa tsy lazaintsika intsony na de mpanolotsaina niaraka taminy ary fa nahafantatra ny zavatra misy amin'izao de midradradratra foana ny tsy fahamarinana rehetra ka ny tanjony zany de ahoana ny ampahanginana ny rehetra mihitsy mba ahafahany ny feo an'ny rery no manjaka zany na eto Antananarivo na eto amin'ny firenena zay ny tena tiany atao io tsy ho an'Antananarivo reny vohatra rery fa fitondram-panjakana amin'ny akapobeany mihitsy satria ny antony dia efa nilazaiko ty hoe ny antony de le mpitondra atsika amin'izao mitondra amin'ny firenena amin'ny alalana communication amin'ny alalana communication fotsiny milaza foana ny mpitondra fa mandroso Madagasikara efa tena mandroso be zao Madagasikara nefa ny vahoaka tena miaina ao anatiny raha malala ny fahasahiranana sy ny fahantrano ka raha vao miteny ianao mahakasika amin'ny fahantrano ny vahoaka fotsiny de hitadiavan'ny mpitondra hevitra ny fomba ampanginana anao fa mila ny feoany ihany no eny hoe mandroso Madagasikara amin'ny alalana communication zay fotsiny averiko ty hoe tamin'ity fitondrany ty no nisy an'izany hoe tahan'ny fiakarany arikarena faobe zany mihiba efatra raha jerena ny tena zavatra misy atao amin'ny firenena zany misy impact be zany tena sahirana mivoaka ary mahantra ary tena miembotry Madagasikara raha jerena na indicateur rehetra fa ny mpitondra tsy manaiky an'izany fa izy miteny foana amin'ny alalan'ny communication ataony de hoe mandroso ty firenena ty mandroso Madagasikara de tsy zakan'le izy raha ohatra misy teny mifanohatra amin'izay zavatra zay nefa jerevina ny indicateur rehetrarehetra tamin'ny andro ny fitondrany tamin'ny andro ny hitondran'ny président Marc Ravalomanana ny tamin'izany aneny ataontsika hoe tafiakatra 7 mahery ny taux de croissance tsika économique fa amin'izao tsika mihiba tamin'izany nefa naonga ny président Marc Ravalomanana no ny antony inona milaza ny mpitondra amin'izao fa hoe manarina ny 10 taona zay tara fahatarana fa za miteny aminao fa na ny vokatry ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 ary mbola tsy voarina hatramin'izao raha resaka toe-karena ya efa voaresantsika daholo ny vaovao mafana amin'izao fotoana izao andriamanitra secrétaire général meko minitra vitsivitsy ianao ametrahana hafatra ho amin'ny mpanaraka atsika sy ho an'ny mpikambana eo anoviny tokotiko Madagasikara moa ma secrétaire général anao ihany koa ny zany ety mandranana dia maneho fisaorana anao sahady monsieur Joël mitondra ny fanasana ao anatiny zao fandaharana tianyk zao misaotra antsika rehetra ihany koa zay nanarika ny fandaharana hatramin'ny farany ny azy zany mba hanetanako atsika olo-pirenena rehetra mihitsy tsy tonga ho azy zao zavatra iainantsika zao ary tena tsy mendriky ny vahoaka malagasy raha ataontsika hoe ny tahany zaza mianatra ny an-tsekoly zany zao firisan-jaton'ny zaza zao no mba mianatra ny taha-pahafatesany ny ankizy ary ny tahany tsy fahanjari-tsakafo ho an'ny olona rehetra amin'ny akapobeany mihitsy tahany fahantrano tsy mendrika atsika mihitsy zao
ary tena fantatra sy mafy tokoa le fiainana fa isika mila mahay mametraka fantaniana ary mila maka-pahampotoana kely mihitsy miteny hoe fa maninona tokoa moa tsika ny mahantra le firenentsika mihitsy ve ny tsisy ahafahana mampandrosa intsony sa inona ny antony mila mamaly an'izay fantaniana zay ary tia ny zavatra tena anankiray hoe rehefa fantatrao le izy a dia fantaro ny adidy sy andraikitrao manoloana an'izay raha nanao ny zavatra tsy nety ianao tao aloha na misy miraviravin-tanana ianao tsy nandray andraikitra de fantaro le izy de inona no atao mba ho anao sy no hoan'ny taranaka faramandimbinao ho an'ny firenena mihitsy ho atsika mpikambana eto anivon'ny antokotiko Madagasikara de ao anatin'ireo dynamisation tanteraka tsika zao ao anatin'le rassemblement sy réconciliation manana tanjontsika dia ny fiverenantsika eo amin'ny fitondrana mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny asa miandro zany zao aloha ho an'ny mpikambana rehetra manerana ny nosy mihitsy dia ny fanaovana ny recensement aloha zany zao zay zany zao tena maika zay misy a ny fiche d'adhésion raha ohatra ka mbola tsy manana nareo eny amin'ny région zany eny amin'ny rectime rehetrarehetra eny de aloha aka contact aty amin'ny politika nationale zany ahafahana mandefa andefasanareo ny adresse mail andefasana ny fiche d'adhésion rehetra sy ny fiche rehetra tokony ho fenona andefasana ho atsika rehetra ihany koa ny tantaran'ny antoko ny tantaran'ny foronan'ny antoko sy ny tena hoe lalantsaina nitondranany zany antoko zany hatramin'ny jorony ka hatramin'ny androany mba ho ampahafantarana ny vahoaka rehetra hoe zany tokoa nge le antokotiko Madagasikara fa tsy hoe antoko miforiporina tamin'ny zavatra tsy nisy antony akory zay zany zao no miandry atsika dia mampanantena anareo zay fa hidina eny amin'ny faritra misy anareo tsirairay avy eny ny recensement aza miandro mihitsy aza miandro bureau politika ho tongany aloha fa tonga dia afaka maka contact nareo maka an'izay fiche d'adhésion zay zay rafitra misy aloha zany zao de ampiasaina ny rafitra mbola misy eo amin'ny région anankiray rehefa mbola misy ny rectime de miasa aloha ny rectime mijery ny eny anivony comtime rehetrarehetra eny ny distime de makany amin'ny fokotime ihany koa ampiasaina daholo aloha reny rafitra eny ny rafitra raha sanatry misy olana tsy maintsy tonga eny atoeran'izay miara mijery sy miara mandinitsika am'izay amahana ny olana ao anatin'izay rafitra zay eny ary mankasitraka anao andra matoy secrétaire général de efa mampiomana sady zay fa mety hoe matetitetika ianao atsona mivahiny eto amin'ny fandarana ato satria maromaro ny toetra rasy ny fanomanana izay hoe ilana fanazavana avy any aminao de mamerina ny fisaorana aminao de makasikatsika rehetra ihany koa izay nanaraka ny fandarana isa-tokantrano de mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy ary manome fotoana antsika amin'ny fotoana manaraka indray